Ny taratasiny Masindapolo an'ny Timotea amin'ny perikopa voalahatra ho an'ity androandroany ity dia manazavazava amintsika izay mihaino ankehitriny hoe ohatran'ny ahoana ny organisation na fandaminana ny eglizy tany ambolohany tamin'ny fotoan'androny, satria moa arakaraka ny filana no ametrahana olona hitatana ny eglizy. Tamin'ny andron'ny Moïse zao tonga dia olona raika lahy mitondra vahoaka magnesiny andao miala avy any Egypte dia hoaria vitandrery zay, dia mba nampina kely amin'ny Arona satria Moïse moa lesa mahay miteny, arakaraka ny filana dia ampina ny olona. Dia tany amin'ny testamenta vaovao koa apôstôly 12 fotsiny, fa rehefa hitany hoe ay mosy tenin'Andriamanitra ihany mena ny olona fa mila zarana sakafo reo, anaovana fiatrana, jerena koa ny maha-olona azy, dia nanangana diakra 7. Rehefa mitompo koa ny olona ny any amin'ny faritany, ahoana moa ny araha koa mipetraka aty ambositra nefa misy kristianina agniosy, aleo koa manendry olona napetraka any, napetraka sikelikely izy reny ary mifanaraka amin'ny vanim-potoana sy ny toetoetrina sy ny filany olona no nametrahana olona tamin'izay fotoana izay. Fa sao dia veritsika mako hoe tsika saotra ny hafa sy katolika hoe dia arabaky teny aby ny zavatra io. Misy resaka hoe diakra manambady ao dia misy eveka manambady ny ray mandeha monja, dia ny pretra rehefa maty ny vady samy mampakatra koa. Zay ny zava-nisy tamin'izay satria olona manambady aby ary nisy, fa taty amin'ny taonjato fa efatra taty zay vao nasiana ny lalàna hoe ny antsika discipline atao amin'ny eglizy taloha afaka manambady somatsara fa amin'izao fa manambady, satria rehefa manambady dia le seriko miteny hoe tato lampanao telo io amboaraka zipo, dia ripaka ny fanagam-piangonana nefa nareo manao rakitra. Sy avelan'ny vadiko handeha asa makany fa be koralina manjamanja amin'ny katedrala ka dia sy afaka miasa aho, dia hoe sy mandroso ny asa am-piangonana satria sarom-piaro ny vadinareo no zany sy manambady. Hitanareo discipline zay. Indrindra manko misy hoe ao amin'ny baiboly dia milaza hoe manambady, dia hoana amin'izany tsy manambady, mivoatra io arakaraka ny filana ary hitako mety tena zay zany no mandeha sikelikely atsanina keo ny amin'iny fanontena misy fampianaram-pinoana tena tiako hifampizarana antsika androany dia ao amin'io evanjely io tantaranyity i Jesosy nanangako velona zanakalahy vehivavy mpitondra tena. Ny atao hoe mpitondra tena zany ndraindray misy manao mpitondra tehina, dia mahita ramatoabe mitondra tehina dia hoe mpitondra tena zany hoe honjohonjony izy samy rery fa tsy manana vady mikarakara intsony izy ary veuve moa ny filaza azy. Misoratra masina verimberina ny hoe mpitondra tena kamboty vahiny ny mahantra, ireo mako sokajin'olona anankefatra izay tena hoe Andriamanitra no miahy mivatana an'izy ireo ary izay mikitikitika an'ireo dia mikitika ny anak'Andriamanitra ny kamboty, ny mpitondra tena, ny vahiny, ny mahantra, ary izay miahy an'ireo sy manao soa an'ireo, zany no tena mpivavaka madio araka ny lozika akapoben'ny soratra masina. Izany mpitondra tena zany eo amin'ny Israely tsy mitovy amin'ny antsika zao hoe ihany iny maty vady. Ny antsika ny maty vady vao afaka tena mijoro tsara sy tena mirizariza sy tena mihaingohaingo sy mipôzipôzy magnoatra no maty misely aty amintsika, satria ny alahelo dia hitambarana hoe tsy manana ianteherana, fa tamin'ny Israely dia zareo tsara ny fahoriana manjohan'izany atao honina maty vady zany, indrindra ny ramatoty satria zanany lahy tokana ny maty, ny vady ny maty, honjohonjona izy samy reriny sisa. Dia izao no maha-dange an'ity, zay fomba fiteny hoe dangereux. Tanareo tsy lamboto miteny hoe dangereux, fa tena dange zay zany fiteny dange be no manjohan'ny ramatoty. Izao ilay antony teo amin'ny Israely aloha ny vehivavy amin'ny ankapobeny mihitsy zany dia ambin'olona zany. Ambin'olona zany ny lehilahy dia manana ny agnarany ray, ny voninahitra, ny fivavahana sy ny sisa, fa ny vehivavy zany fitaovana fiterahana fotsiny ao amin'ny baiboly, fitaovana fakana taranaka fotsiny ny vehivavy, ary azo atao divorce io re amin'ny testamenta taloha, fa Jesosy zay vao magnisy azy afaka solosoloana io re ohatrohatra zany. Dia vehivavy rehefa agny-piangonana dia misy atao par vie des femmes, zany hoe agny velany. Ohatra zao ato amin'ny radio Maria ato agnarasany ery amin'ny tôbily ery amin'ny be moto ery no agny ro mihainohaino, zay no sokajiny amin'ny baiboly. Re ohatra hoe io baiboly io niainana zany testamenta taloha, vehivavy samy hazo plasy ary samy hazo mikasika baiboly zany, sy natao an'ny vehivavy ny fivavahana. Zay any amin'ny sisy tosy any vehivavy mizaly zany. Ny fiarahamonina mihitsy zany efa manilika ny vehivavy ho amin'ny marsa amin'ny sisiny dia na eo amin'ny agnarany ray aza zany agnao ohatra hoe misy piraitaposy sisa agnao vao vehivavy zany dia sy manana anjara agnao amin'ny babanao sy ny ray aman-dreninao agny fa vehivavy dia zay.
de mba mifahavelogna ny vadinao zany ianao a no mba misy mpiaro satria rangahy ohatra hoe mamonjy fety de miteny hoe mba ataovy roa le didiny gâteau fa mba manana madama lehilahy fa sa ohatra ny am'izao ho ny vehivavy no mitondra poketra ngeda be aty amitsika ny io nanak sara taray de miaingy raigny magnankona hena agnaty sachet de mitondra mody zay aloha ny hitako io masoko gily io mahita zavatra nak de onona tena mba ataonao hotako sahanao azany fa mihaza mitondra gâteau de mamongo fogno de mitondra mody magnankona manakatra de mitondra mody fa tagnisrael lehilahy iny manao an'izay satria ny vehivavy a sy mipetraka ao fanasana zany ohatra ma miara mamonjy fety de egny amin'ny vody vala igny ny vehivavy misirisirika hoe dady io mena signale mitondra mody dada hoanaizy ny ankizy a zany vehivavy zany a tena marge fa velogna nyty vadiny anyty zany izy mba manana kely mba misy tombosoa kely mba azo satria mba misy lehilahy a mangala ny tombosoa sy mba mitondra gâteau hoentina mody fa maty loha ny vadiny de fa mihaigna de mihaigna ny valeurny asika mba nisy zanakalahy ko teo a mba azo ateherana ihany maty ko hitanareo am'izay tena danza ho aho a ny manjoanyity voalazany evanjely ity zay ny tiana tenany hoe danza be triple voa zany le ramatoa eo ny mahavehivavy azy vadiny maty ary zanany sisiny ininona koa hontsontsony izy samyrery zay zany mampalahelo anazy am'ty evanjely ity a sy le ramatoa satria zany io olona vahoaka raha tanàna niaraka randevigny atagna amin'io any de fatanoa reto any de mba nihinana ny hanina sy ny ambimbary tao ambata tao fosiny zay hanina de ny forsen'ny agnarany ray namony kisoa na omby sisisa tafahorena retona reto sao de nihina-kanina fosiny de mody mitomagna magnatitra ny zanako agnapasagna fa rehefa mody any ateo de ahorero manjo rehetra rereo an-dragno iza io tena malahelo a efeo le problème-ny a fizy mahalala ho miaingapasagna zao de miteno dia samy mody agnan-drano de samy manasany rano tagnanana amy rano madio agny de raha matoa miteno zay vao vita ny amiko zany efa tebitebiny amin'io mandevigny hoe afaka adiny ray zao mody aby retonina magnaraka hireto a fa tsy misy nininona koa aho ijesoa nefa mahita an'izay fizalile ramatoa zay de ijesoa misy a no nangoraka araka ny lazain'ny evanjely ity zany hoe jesosy nanao réaction de compassion na lahelo nahita an'le vehivavy satria fatany ndrindra ny tena hoe hitanao igny ramatoa akaiky ny tragno vorogna igny igny ano zany sady efa mpitondra tena io zanagny io ry farany de maty fatany jesosy le zavatra ny tantarako rehetrarehetra reo nangoraka jesosy de avy hatrany tena nendry ny trano vonina hoe ry zatofo sa mandidry anao mitsangana sy de le maty loatra no tiany jesosy ho atsangana eto a fa izy mihisy a no te hanalalahelo nyle olona amin'ny problème izay a manjo azy de nitsangana moa ny maty de rehefa aveo am'izay a ny olona zany sy le maty nitsangana ihany na havakivavany olona ao misoratra masina raha vao miteny hoe raiky tahotra ny olona fiteny an'izany atao hoe crainte religieuse tena salama hoe mahita an'andriamanitra miseho agnatendrom-pohitra oatra tamin'izay tena misy andriamanitra eto zay le hoe raiky tahotra ny vahoaka tena andriamanitra rery no mahavita an'izany hoe mahasapany alahelo ny olombelona zany mpazivika atsika rehefa niseho tamin'ny moizy andriamanitra tany amin'ny kritrala mirehitra nefa tsy levonao amin'ny exode toko 7:5 de niteny hoe hitako ny fahoriany vahoakako henoko ny saintosaintony heno ny tarainana hidinao hanafaka azy satria mampalahelo ahy sy tazakako mahita olona mizalo izy andriamanitra hitako reko ka hidinao de io ny mahatonga ny olona vakivava hoe tena mamangy ny olony tokoa andriamanitra zany hoe mamangy ny olona zany andriamanitra sy hita maso fa tena hita le asan'andriamanitra hoe tanatina detresse anao tanatina toe zavatra tena danja ohatrany raha mampalahelo farahidiny ty hitan'andriamanitra ren'andriamanitra no manjoanao mangoraka izy de midina de zay le hoe mamangy ny olony tokoa andriamanitra satria sila velan'andriamanitra rery tam'izao fahariko zao fa kay andriamanitra ambony fipetraka fa mbany fizery de zay fangoran'andriamanitra zay navakivavany olona hoe namangy ny olony tokoa andriamanitra inona koa le fahagagany olona rehefa aveo le hoe mpaminany lehibe no miseho hoe ataony hivitsika mpaminany lehibe ao misoratra masina marina fa misy an'ireo mpaminany vakisika ao amin'ny baiboly e Daniel Ezekely Jeremia Isaia Abdiasa Nahoma Mikea sy ny sisa fa ny tena mpaminany lehibe amin'ny Israely a de Elia sy Elize tamin'ny fahampanjaka izy olareo a samy nananganay maty indroa neny Elia le nisy zazalahy kely anankiray a dia nataony bosabosy
dia natolotra andreniny neny Eligendray lay olona handevina koa tany Sonam de reo zany nanangako velona koa ka ho an'ny olona tonga de nahitany zavatra hoe misy Eliety misy mpaminany zany ty Jesoa tia irak'Andriamanitra olon'Andriamanitra matoa mahavita manangako velona izany ka ny aiky zany ny olona hoe misy Andriamanitra ihany ka eto tany eto satria teo de ho ny olona de samy revo amin'ny voatavatonony satria ny manam-pifaliana de manam-pifaliana sy mierika zay problème manao agny fa zay trapahorina de eo tavela rery eo zay araka nytegniko teo mandevigna de ateo de samy mody de zay manam-pahorina miaritra reriny manjo azy mody tenenina any hoe ny varivarana ifanina nareo fahorina raha manana fa ny olona aza misotro labiera ery ambody mangy ery miandry le zara hena kely igny fomba fiteny igny fengany any kristianina tena hiany azy satria mbe fa hitany taolo hoe varivarana ifanina nareo fa mifahorina raha manana engany sika sahanao eto mbava fotsiny zany fa atia de maty aby misy mianakaby tendra rehefa misy fahorina mifanesese ao ka zany manoloana an'le hoe anao zany atsika zao mipetraha fa izaho sy anao le raha matoa tratra n'ity zavatra ty samy manana ny tena problème ny aby sika ao mahatsapa na namana aza mahatsapa hoe sy hoe manary fa ohatra hoe ny olona ohatra indifférent zavatra manjo ahy fa de ahorery miatrika an'ity tadidio fa Andriamanitra dia mijery fa ianao rehefa hoe sy menomenina ianao amin'ny toe zavatra iainanao fa matoky an'Andriamanitra na sy nylazany soratra masina aza ny vavaka atao nyty mpitondra teny ity fa nanaiky ny zavatra iainana izy dia Jesoa mihaona aminao fa ahoana no afasika mihaona an' Jesoa andalam-pandevenana ianao misy aneny ny olona zany hoe nitantarany misy ny tena atao hoe fa potike zay lendrika fafite maty ny zanany inona ny ianao ny maty ny avenira ny zavatra mba nokasaina sy tanteraka misy saika isan-karazany zany ao iny ianao le hoe tena efa andalam-pahafatesana ny zavatra nantenainao ao le hoe nambolena na ninona de maninona matsosoka sy sisa ny fiainanao fa ataovy zay fanenana amin'ny Jesoa de rehefa mihaona amin'ny Jesoa rehefa mihaona aminy ianao sy maintsy mangoraka anao izy ary miteny aminao hoe mitsangana izao zavatra matinao zao velogna zao tantaranao efa tena lobato be zao mbola ho velona 100% ndray zay ny fihaonana amin'ny Jesoa zay le hoe risatovy za mandidy anao mitsangana fahafatesana ara-panahy no manjo atsika kehitriny fahafatesana ara-piarahamonina satria le teneniko ny fiarahamonina na fianakaviana mikorotana ianao ambin'olona sy ny sisa fa hay Jesoa ny manangana an'izany fa le fihaonana hahitany ny zava-misy iainanao ny zava-dehibe aza mijanona fotsiny agny amin'ny coin misy anao sy ny anina misy anao any manan'olana ianao mandromandro manana aretina fa mba mitranga tia fa eto ny lalana ho anina ima iaonanao amin'ny Jesoa de eto izy tany so amin'Andriamanitra ny fomangingina hoe de mpitondra tena maty zanako fa adikao amin'ny fiteninao zay toe zavatra dangereux de traisy manjonao zay fa izy hiteny hoe mangoraka izy aloha de hiteny amin'le olananao hoe misangana fa ambany loatra zany mirehefarehefa be ny manjonao zany mampalahelo ianao izany ankehitriny ry havana de tia ampiangonana ity toerana hoe naima itya ihaonana amin'ny Jesoa sika rehetra tonga ty zao dia manana karazana zavatra maty halevina daholo zany hoe efa mahadisy fanantenana de eto ety andalana fa aty no hihaonana amin'ny Jesoa ka ny fiangonana zany toeram-pananganana ka sy resaka maty mifoha ihany no fampianaran'ny evanjely androany hoe ndao mon père fenery amin'ny fasagna ery fa ny anay ny debe ao sa zay le izy fa ireo karazana endrim-pahafatesana isan-karazany reo rehefa mifanena amin'ny Jesoa no atsangany zany misy olona voailitsilika sy mahita anjara masoandro na ao fianakaviana mo fotsiny de efa mahatsapa izy hoe sy de manana anjara toerany amin'ny fiarahamonina amin'ny firenena sisa tsy fahombiazana ka ny fehiny de zao hoe manana fahefana amin'ny fahafatesana izy Jesoa matoa miteny hoe izaho mandidy anao zareo havatsika any amin'ny fiangonana zany ry moa mahay miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy sy avy any Nazareta za mandidy anary aretina ohatra zao iny efa niteneniko taty ihany hoe mila manam-pinoana tsara zay vao miteny hoe mandidy fa sao de makafana an'i Jesosy de mifototra aminao indray izy rehefa avy eo ohatra le nataon'ny demony andro-po ny olona tary hoe fatako Paoly fatako Barnabe fa agnareo izy agnareo no mba miteny nefa agnareo aza mpizangazanga nefa mba mody hoe mandidy amin'i Jesosy de ny fiteran'ny demony
ka zay ny tsy azo anaovana na ny mopera tsy afaka manao exorcisme officiel tahaka zany a fa olona mahazo lalana avy amin'ny eveka manana fitondratena tsara tsy mba mifosa tsy mba mantanga tsy mba manana eritreritry a zay vao maharoka demony fa i Jesoa kosa dia miteny hoe sao mandidy anao mitsangana i Jesoa ihany no afaka manao an'izay dia eto amin'ny Jesoa ny fiainantsika fa Jesoa manala antsika amin'ny zava-manahirana antsika amen.